5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Mahatsiaro irery ny vahoaka malagasy ankehitriny ary tsy manana mpitondra afaka mijery sy mitsinjo azy ireo anatin'ny sarotra. Maro ireo manao antso vonjy noho ny fiakaran'ny rano sy ny fahasimban'ny foto-drafitr'asa saingy tsy hita soritra ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra. Tsy ara-dalàna ilay audience publique tokony ho natao teny amin'ny HCC androany hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Ity farany izay tonga teny Ambohidahy ihany saingy tsy niatrika io fitsarana io ary nametraka taratasy mitaky ny hitondrana ny raharaha amin'ny ara-dalàna. Tia tanindrazana maro no namono ainy ho fitakiana ny fahaleovantena, ny fahafahana ary ny ananana zom-pirenena malagasy isan'ny antony ahatsarovana ny andro ny 20 Martsa 1777. 77 taona ty aoriana filoha tsy manana zom-pirenena malagasy no mety hanatrika izany raha ampitso. Andry Rajoelina izay nisafidiny zon'ny firenena nanjanaka ny Madagasikara no ny tombontsy manokana tranga izay mifanohitra tanteraka amin'ny tolony ity tanindrazana 77 taona lasa izay. Anisan'ireo lasibatra amin'ny famakiana fiara sy ny sitomahery ireo mpiantsena ho bazary mahabibo mahajanga tatoato. Betsaka no efa lasibatra ka anairin'ireo mpivarotra sy tompon'andraikitra ao an-toerana izany mba hanamafisana ny fanaraha-maso sy ny fitandrona ny filaminana. Any ivelany, 410 faingo 20 isanjato ny vato azon'ny Bassirou Faye vao fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Senegal izay totosany lahady lasa teo araka ny taremarika ofisialy voalohany nivoaka androany. Nilaza ho anao izay ho hafa ny ho an'ity firenena Senegal ity ny tenany na tsy mbola nisitraka izany fahefana izany mihitsy aza. Ny antsipirindreo izao ankehitriny. Alakamisy fahavalo ny volana Martsa taona 2024 faltafahoana ny tompoko lasity mikivavy ny tenako atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao aterina ny arahaba omba Piraritso ary manasanao anjony fampahalalam-baovao matoa andatsoratra avy hatrany dia mahatsiaro irery ny vahoaka malagasy ankehitriny ary tsy manana mpitondra afaka mijery sy mitsinjo azy ireo anatin'ny sarotra. Maro ireo nanao antso vonjy noho ny fiakaran'ny rano sy ny fahasimban'ny foto-drafitr'asa saingy tsy hita soritra ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra. Miazakazaka ny toetra ara-politika amin'izao fotoana. Ireny ny arana hita ireny ny amboletra sy ny fisisihana amin'ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana sy ireo mpiaradia aminy mikasika ny fitoriana nataon'izy ireo ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Samy nanameloka izany avokoa ny rehetra, na ny mpahay lalàna na ny olom-boafidy, ireo mpanao politika, olon-tsotra sy fikambanana isan-karazany, hatramin'ireo ray aman-dreny sy ireo solotena nimponina avy any amin'ny faritra, tonga nanotrona sy nanohana ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Fiarovana ny tany-tandalàna, fidironan'ny marina, indrindra ihany koa ohatra velona amin'ny tokony hijoroana, manoloana ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra fanjakana no anton'izany. Izay fasahina mijoro izay no maharesy lahatra ny maro anisa ka tonga ny dodododo nanohana sy nankahery ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Ny ariary teto fa mbola misy izany fihavanana malagasy izany. Lafiny iray izay fa isan'ny maharary ny firenena amin'izao fotoana ihany koa. Ny lafiny iray hafa dia ny mahazo ireo mpiray tanindrazana ao amin'ireo faritra no lalovan'ilay rivo-doza ka miaina anaty rano sy ny fahampotehany foto-drafitr'asa isan-karazany. Maro amin'izy ireo no manao antso avo, miantso vonjy tanteraka ary mahatsapa tena ho irery manoloana ireo vona mahazo azy. Fitarainana maro no voaray, saingy maro amin'izy ireny no tsy misy mijery ary tsy misy fidinana ifotony ataon'ny mpitondra fanjakana. Nakaiza avokoa ireny vedette, angidim-by sy ny maro hafa ireny ka tsy nahetsika amonjena ireo malagasy mpiray tanindrazana tavela anaty rano. Raha ny hita, ireo malagasy mpiray tanindrazana samy efa niara-ny fahavoazana ao an-toerana ihany no ny fanometanana.
so ihany fa mbola teo ihany koa ilay fihavanana malagasy eo amin'ny samy malagasy ka na eo aza ny fifandirana sy ny adiady kely eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny fiainana andavanandro vokatry ny fahasarotan'ny fiainana mbola manana ilay antsoina hoe fihavanana malagasy hatrany ny malagasy ka mifamonjy sy mifanometana na avy hatrany rehefa misy ny tranga tahaka ireny tsy noterena tsy novidiana vola aina no avotana paray tanindrazana no tsy maintsy hojerena ka dia nanolo tena anampy sy anavitra ny ankamaroan'izy ireo teboka iray faharoa lehibe ahitana taratra ny fihavanana malagasy ihany koa izany aiza ho aiza amin'izany ny mpitondra fanjakana ka ahafahana milaza fa na eo aza ny fifandirana sy ny disadisa politika tokony atao lara-pahamena ny fanavotana ny ainy ireo mpiray tanindrazana traboina tavelana anaty rano ravatra ny fonenana sy ny maro hafa tovarina ety andrenivohitra mametraka kajikajy ahafahana mitazona ny seza tsy hiozongozona aiza ho aiza ny fitavan-tanindrazana amin'izany raha toka ireo mpiray tanindrazana anaty fahoriana sy vonina tahaka izao hodiana tsy hita ary tsy misy fandraisana ndraikitra tsy manara-dalàna ny fangatan'ireo olom-boafidy sasany sy mitonona ho IRD mikasa nala ny filohan'ny anteny miram-pirenena tsy hemitra ary joro ho amin'ny fahamarinana sy fiarovana ny tantan-dalàna Razana Masoa Kristina na eo aza ny antsojay samihafa atao aminy raha nambarany ateny amin'ny trano fonenany alina ity tranga ity izay maneho fa tsy mahazaka tsikera ny fitondrana rajoelina ary tsy miraharaha lalàna fa hatramina lehibe an'androm-panjakana ka saina anaovana barofo manoloana ny fivoarany teodra ray nanivon'ny anteny miram-pirenena nampiatso-panao gazety alina ny filohan'ity androm-panjakana ity fotoana izay nilazany fa tsy manaraka ny lalàna ary tsy mitombona ny fiampangana azy sy ny fikasana analazy amin'ny toerany raha ny procédure atao amin'izany fanenjehana zany dia tena procédure tsy manaraka ny fainitrakory voalaza ny lalàna heverina ho toy ny député tsotra ny tenako kanefa mbola filoha ny anteny miram-pirenena avereno ho député tsotra aloha ny filohan'ny anteny miram-pirenena vo zay vo ampiarina aminy koa ilay fanalana azy tsy ho député na lay olona manopiditra any ilay fitoriana an'ilay taratasy eo anatrehan'ny haute cour constitutionnelle aza dia nandika koa ny procédure satria izy io misy ny rappel à l'ordre indroa misesy ary rappel à l'ordre express fa tsy ambava akory fa tsy misy mampifatotra itsony amin'ny antoko izay antoko nisy ahy teo aloha ny TGV mapara izany satria efa nandray fanapahan-kevitra noroahana tamin'ny antoko aho raha nanambara nanapongatra ny tena marina nanohy ny fahamarinana sy napetraka ireo ray aman-dreny ho ray aman-dreny koa lehibe amin'ny firenena tamin'ny asabotsy teo dia izay koa no mahatonga an'izao fampidirana ny fanesorana ho solombavam-baoaka izao na eo aza ireo tsiny sira matahora samihafa tsy emitra ny tena ny ranonambarany amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana sy fanehoana ny tsy fisiany tany-tandalàna eto Madagasikara ny fijoroana amin'ny fahamarinana dia heveriko fa mavesa-danja izany fahamarinana izany manohitra izay fanilikiliana ary sy manny mijoro anohitra ny tsy fahombiazana mijoro anohitra ny kolikoly izany fa mijoro manohitra ny tany tsy manaja ny lalàna fa miady mba hametraka ny tany atao hoe tany tandalàna izany heveriko fa izany rehetra zany dia valeur tena valeur fondamentale zany heveriko fa tsy misy zay maty atoka ny fijoroana amin'izany to dia zay no mahatonga an'izany fihetsika na fanapahan-kevitra any izay tompona andraikitra ao amin'ny atoko hoe
hoentiny ao anatrehan'ny haute cour constitutionnelle zany ny fanesoranahy lazana fa mpamadika ary ampiarina any izany hoe hoesorona tsy hosolom-bavambahoaka itsony. mandalika io ndalana lehibe ny firenena ankehitriny tandondondoza indray ny demokrasia efa marefo manoloana ny fitiavam-pahefana ataon'ireo olom-boafidy sasany mitonona ho IRD. sedra izay iantsony razanamaso Kristina filohan'ny antemeram-pirenena ny fijoroany vahoaka malagasy sy ireo heriverona isan'ny tokony hiaro ny tany tandalana. Ka izao no havatro aminareo vahoaka malagasy, tsika ianareo zako te mitovy aminareo tsy hanaiky ary tsy manaika an'izany hoe tsy mampanjaka firenena, tsy mampanjaka ny fahamarinana, tsy mampanjaka ny fanajana ny tany tandalana, koa matoky aho ny fahendrenao, ny fahendrenareo vahoaka malagasy ampahafantarina aminareo ny zavatra misy ary hianareo vahoaka malagasy no itsara ary hilaza na ekena na tsy ho ekena izany fanesorana solom-bavambahoaka filohana ny teny meram-pirenena noho ny hevitra tsy mitovy. ankoatra ny endrika fandikan-dalàna sy tsy mampitombona ny fangatandry olom-boafidy IRD sasany, adino ihany koa fa olom-boafidy nomeny vahoaka fahatokisana hitondra ny feony manoloana ny fahefana para-tanteraka irazana maso Kristina. araka izany kasaina overezanjo sazina ihany koa ireo vahoaka ao amin'ny distrika Anambady Finandrahana amin'ny fikasana analazy ty hosolom-bavambahoaka io. ity tranga ity izay maneho mibaribary fa tsy mahazaka tsikera ny fitondrana rajolona sy ireo mpiaradia aminy ka na iza mitsikera sy maneho fa misy tsy fetezana amin'ny fitantanana ny firenena na fonja na antsojay samihafa no miandry azy. Profin'izany lehibe na androm-panjakana roa tao anatin'ny enim-bolana no namoronana atsangatsia-manorana rehefa sanjoro na aneo ny tsy fetezana eto amin'ny firenena. Mifandraika amin'izay ihany dia tsy ara-dalàna ilay audience publique tokony natao teny amin'ny HCC androany ho ny filohan'ny anteny meram-pirenena. Ity fariny izay tonga teny Ambohidahy ihany saingy tsy niatrika io fitsarana io ary nametraka taratasy sy nitaky ny hitondrana ny rara amin'ny ara-dalàna. Androany tamin'ny roa ratolakandro no voalaza fa irisona tamin'ny audience publique makasika ny rara izay itoriana ny filohan'ny anteny meram-pirenena teny amin'ny HCC Ambohidahy. Maro ireo olon-tsotra, olom-boafidy, fikambanana sy ny maro hafa tonga teny an-toerana anaraka akaiky ity raharaha ity sy anotrona ihany koa ny filohan'ny anteny meram-pirenena. Tonga teny amin'ny HCC Ambohidahy ihany koa ny filohan'ny anteny meram-pirenena Kristina Razanamasoa notronony ireo mpiaradia taminy. Tsy niatrika ny fitsarana araka ny nitorian'ny IRD azy ny tenany fa nametraka taratasy mitaky ny tondrana ny raharaha amin'ny ara-dalàna. No amafisiny fa tsy ara-dalàna ilay fepotona 27 ora. Tonga eto satria fepotona nomena dia 27 ora zay mariako fa mbola tsy tapotra ny 27 ora no nanambarana anahy fa mila mitondra ny fiarovatenako. Nefa akory moa ny agagana fa 27 ora zay mbola tsy tapotra ametrahana amin'ny fiarovatena dia efa lazana fa fotoam-pitsarana. Ary tiako ny manambara fa ilay fepotona 27 ora tsy misy lalàna milaza an'izany raha ohatra ka hoe ady atsotra afatsy ny mahakasika ny fifidianana. Fa ivelan'ny fifidianana 27 ora dia tsy ara-dalàna. Fa ny ara-dalàna ny fanaovana ny fanajana ny fiarovana dia araky ny lalàna mifehy ny HCC, ny ordonnance portant ny ordonnance mahakasika ny HCC dia ray volana raha amin'ny fiantsoana voalohany anomanana ny fiarovatena dia avy eo 12 andro ny andaniny sy ny kilany. Ka ity zavatra miseho ity dia atao amin'ny fomba fiazakazana ary fanitsahana ihany koa ny fanitsakisana sy fanososena ny lalàna. Araka izany ny rava-maina ny teny amin'ny HCC Ambohidahy ny tolakandro teo. Tsy nanaiky niditra tao anaty trano malalaky ny HCC
ny filohan'ny anteny mera-pirenena Kristina Razanamasoa izay nanamafy hatrany fa tsy ara-dalàna izao zava-mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Fantatr'ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izany, saingy mitoy hatrany ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Izy moa mahalala koa ne izy zahay koa mahafantatra ihany koa fa samy manana ny fomba ijereny sy amakiny aniny lalam-panorenana iny, fa raha ny fijeriko azy, ny fijerinay ary fijeriny izay mianatra lalàna maro dia betsaka ny lalam-panorenana no andininy lalam-panorenana vao hitsakitsaka. Ratsy ivina votoatin'ny taratasy fitoriana azy ny fangatahana ireo depute ny fitondrana anesorana ny Kristina Razanamasoa tsy ho solombavambahoaka intsony. Andrasana indray izay mety ho ambaran'ny HCC. Mifanohitra tanteraka amin'ny voalazan'ny lalàna ny feim-potoana nomen'ny HCC Andramatoa Razanamasoa Kristina nahafahany mitondra ny fiarovan-tenany na ny mémoire en défense eny anivon'ny HCC hoy ny mpisolo vava ny filohan'ny anteny mera-pirenena Maître Rija Rakotomalala. Fanampanazavana. Voalohany aloha mihevitra izahay fa misy tsy fanahan-dalàna mahakasika ny fitoriana ny mpanina Kristina Razanamasoa iny. Voalohany indrindra amin'ny mahafilohan'ny anteny mera-pirenena anazy dia manokana ny lalàna mifeana azy, manana statut particulier izy, ka tsy ohatran'ny olona, tsy ohatran'ny député tsotra hoe afaka tonga dia anaovana procédure ana déchéance, fa tokony atao destitution aloha izy zay vao afaka hidirana amin'ilay procédure de déchéance. Faharoa, mazava tsara lazain'ny lalam-panorenana mahakasika ny asan'ny solombavambahoaka. Ny solombavambahoaka dia manana zo feno iresaka hanazava ny zavatra tsy mety eto anivon'ny firenena. Ary ny fampiarana an'izay zo zay adidy mihitsy ary nataon'ny Kristina Razanamasoa dia tsy tokony ahafahana anenjehana azy eo anatrehan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Fahatelo farany, rehefa tena dinihana ny atotan-taratarana azy voaray nandritra ny procédure izay nampidirina mahakasika ny déchéance ny Kristina Razanamasoa iny dia hita fa maro dia maro ireo pitsopitson-dalàna izay tsy voahaja na teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na tao anatin'ilay fitoriana izay napetraka. Ohatra anankiray voalohany, mazava tsara ny lalàna milaza fa misy délai manana hatramin'ny faran'ny volana. Mazava tsara ny lalàna milaza fa manana hatramin'ny faran'ny volana rehefa andraisana n'ilay fitoriana ny olona toriana amaliana an'izay voatoatan'ilay fitoriana. Nefa ny mahagaga tamin'ity raha ty dia nanapaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa 48 heures fotsiny no délai tokony anaovana an'ilay mémoire en défense izay hita fa tsy manara-dalàna. Zay ny point voalohany. No ny point faharoa, rehefa tena jirena dinihana tsara mahakasika an'ilay atotan-taratasinady dia hita fa misy banga be mihitsy mahakasika ny voatoatan'ilay fitoriana izay natao anatin'ilay requête de déchéance nataon'ny président ny groupe IRD. Satria misy tsy fanajana ny lalàna mahakasika ny fanaovana fitoriana, misy pièce banga, misy élément izay hita fa tsy misongadina ary tsy hita koa anatin'ilay atotan-taratasinady. Ka noho izany no natonga anay nametraka teo anatrehan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany atoandro tamin'ny roa taratasy mangataka fanemorana ny feim-potoana ahafahana mametraka an'ilay mémoire en défense. Ny antony dia efa voalaza teo aloha teo misy ny délai anatin'ny lalàna mifehan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay milaza fa manana hatramin'ny faran'ny volana. Noho izany zany tsy manaraka ny lalàna, tsy manaraka ny lalàna mifehan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ilay délai izay napetraka 48 heures ahafahana mamaly an'ilay fitoriana. Ary faharoa indrindrindrindra gaga be izahay raha ohatra ka androany maraina na fantatra fa nisy an'ilay audience tokony atao androany hariva izay tsy mbola tafiditra akory mbola tsy épuisé akory le délai ana 48 heures misoratra anatin'ilay fitoriana dia lasa sady ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana miantso an'ilay raharaha ary mandeha audience. Noho antony maro eo dia mihevitra izahay fa maro dia maro ny tsy fanajana ny lalàna natao na ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na ny mpitory tanatin'ilay fitoriana ny mpanina amin'ilay resaka déchéance io.
ao anatin'izay hatrany dia mitombo isan'andro ny porofo azo hitarafana fa mpandika lalam-panorenana ny HCC-na ny fitsarana avo momba lalam-panorenana amin'izao fotoana izao hoy ny solombavam-bahoaka Kejaon Idéalson sady pahalalana eo anivony antenimieram-pirenena androany fanjakany mibarofo izy no misy eto amin'ny firenena raha ny makasika ny fikasana naisitra ny filohan'ny antenimieram-pirenena nojerena ity farany izay nanamafy fa voahososo tanteraka ny lalàna fehizoro mifandraika amin'ny fiarovatena eny anivon'ny HCC laharana fa 2001 tsipika ohatraohatra telo andininy fa 2030 fanjakan'ny barofo sy mpandika lalam-panorenana no misy eto amin'ny firenena raha ny mahakasika ny fikasana anaisitra ny filohan'ny antenimieram-pirenena eo amin'ny toerany hoy ny solombavam-bahoaka Kejaon Idéalson sady pahalalana eo anivon'ny antenimieram-pirenena androany porofo hitarafana izany ny fanitsakitsahana ny lalàna fehizoro momba ny lalàna mifandraika amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hita ao amin'ny laharana fa 2 tsipika ohatraohatra telo andininy fa 230 lalàna izay mandidy fa ny fotoana izay ametrahana fiarovantena eny anivon'ny HCC dia voafetra ho ray volana saingy mifanohatra amin'izany ny fotoana izay nomenan'ny ramatoa Kristina Razanamahasoa tranga izay manaporofo hatrany fa amboletra sy fanjakan'ny barofo ny rafi-pitsarana eto amintsika hoy hatrany ny fanazavana zao ny zava-misy raha ny lalàna lay ordonnance 2001-003 momba ny fitsarana lalam-panorenana ao amin'ny andininy fa 230 dia miteny tsara hoe ny fahafotoana fametrahana fehiteny dia ray volana dia raha misy fifamaliana eo amin'ny olona izay mifanandrina dia manana 10 andro isany avy ny zavatra ny tenenina fa tsy ara-dalàna dia nafoezina ao anatin'ny 27 ora izy nafoezina ary loterena izay 27 ora zay raha voaray tamin'ny 9 marsa teo ny taratasy fitoriana dia tapitra androany amin'ny telo ny fepitaona zay niteneniny zay efa lazaiko fa tsy ara-dalàna tapitra androany amin'ny telo inona ny agagana ozy tsika mbola tsy tapitra ny fepitaona ahafahana mametraka fehiteny zay efa tsy ara-dalàna nafoezina efa tonga indray ny fiatsoana vaovao milaza hoe tsy maintsy atao androany amin'ny roa ny fotoam-pitsarana ny audience zany mbola tsy nahita teto ambonin'ny tany hoe mbola ao anatin'ny fepitaona fanomezana fehiteny dia fa misy mbo tsy tapitra iny dia fa misy fiatsoana audience za dia fa milaza fa tsy asa-pitsarana zany amboletra zany barofo zany tsy tany tandalàna zany tsy mbola nisy teto amin'ny tantaran'ny firenena hoy izy ny fanesorana mpikambana ao anatin'ny antoko ary toriana eny anivon'ny HCC fa nolazaina fa tsy manaraka ny fitsipifehezan'ny antoko ity farany izay nanamafy fa ampiasain'ny mpitondra fanjakana ho fitaovana politika ny rafi-pitsarana eto amintsika amin'ny alalan'ny fahaizana lalàna avy aiza raha olona efa niroahinao tsy anatin'ny antokonao olona niroahinao efa hoe efa nihainao na lefa mihainao manjery rehetrarehetra na ena lefa mitambazotra niroahinao dia androany anaovanao fitoriana eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa hoe tsy manaja ny fitsipipehezana ny antoko inona sa efa nampidirina ny verina any amin'ny antoko TGV ndray mandeha izy oka kosa aza ampiasaina ny fitsarana ho fitaovana politika miantso atsika mpitsara rehetra mba misy asa iteny amin'izay fa zany zavatra tsy ara-dalàna zany no tokony hitsanganana hoe oka kosa hoe raha ny zavatra misoratra anaty lalàna ray volana ny fepitaona anaty lalàna afoezina tsy manana fahefanan'izany na fitsarana iza na fitsarana izy eto Madagasikara mpampiatra lalàna ny fitsarana ny mpitsara fa tsy mpanao lalàna ny solombavam-bahoaka ny mpanao lalàna ny loholona ny mpanao lalàna efa sangy mihoatra ny loha izao fandikan-dalàna ataon'ny HCC izao hoy ny solombavam-bahoaka voafidy teto Antananarivo boribory tany fahenina ity farany izay nanamafy fa tsy anankitson'ny fandikan-dalàna ataon'ity androm-panjakana ity raha nitafa tamin'ny mpanao gazety taorian'ny fahatongavan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena teny amin'ny HCC androany dia ny fanjakana tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany ary manao kolikoly ho an'ny tanindrazana izany manao an'izany itsika angamba no mamalana izay ao anatin'izay ka izay tompoko aty amin'ny fanoerana dia miaro ary manohana ny filoha Kristina Razanamahasoa ary vohoaka manontolo sy ny entité maro ny société civile io na ny fiangonana io na ny mpiara-mobina antoka io dia ao an-damosiny daholo ary ampy zay ny tsy fanandalàna eto Madagasikara fa mino any efa fa mbola misy nianatra ihany reto HCC reto
ka malala ny mety sy ny tsy mety ary raha mbola sanitsaka ny lalam-pandrenana ny asese de ataovy rasa fa raha sanareo a de ho hitatsika ny toy eny zany a aminao nazy efa sangy mihoatra ny loha ny zavatra tahaka izao atreto tsy voahaja sy osihosen'ny HCC hatrany ny lalam-panorenana eto amintsika raha tsy hitanisafatsy ny fanekenan'ny filatsahan-kofidiny Andrajoely izay tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy intsony teo ihany koa ny raharaha izay nilazana fa tsy salamasaina ny filohan'ny antenimiran'olona teo aloha Razafy Maefa Hermanana ka nanalana azy teo amin'ny toerana mahafilohan'ny androm-panjakana io fantaina mipetraka ary andrasan'ny mpanarabavao araka izany no hoe anohy hatrany izay fandikan-dalàna izay ve ny fitsarana avy momban'ny lalam-panorenana anjakan'olo tokany Madagasikara amin'izao fotoana antony mahatonga izao toetra raha misambo aravoara eto amin'ny tany sy ny firenena izao hoy ny mpamakafaka politika Ravelson Constant izay naneho ny heviny manoloana ny fiakasan'ireo solombavambahoaka IRD anaisitra ny filohan'ny antenimieram-pirenena amin'ny toerana mahasolombavambahoaka ny Madagasikara azy variana manao adina kola aminy izay rehetra tsy mitovy hevitra aminy hoy hatrany ity farany mpitondra sy ireo mpanarady azy raha tokony hijery miaraka ny famahana ny olana eto amin'ny tany sy ny firenena fitinikolona ny mitatry ny antsepirenzay tsy ny fitoriana sy ny fanonganana ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razana Masoa Kristina amin'ny toerana mahasolombavambahoaka ny Madagasikara azy eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ho ny mpamakafaka politika Ravelson Constant no ady lehibe hamaha izao olana goavana eto amin'ny firenena izao fa ny fanovana olana eto amintsika variana manentsika izay rehetra tsy mitovy hevitra sy firehana politika amin'ny mpitondra sy ireo mpanarady azy antony mahatonga izao korotana eto amin'ny firenena izao fitondram-panjaka zao fitondrana zao sy fitondram-panjaka fotsiny fitondrana Andriamanjaka zay zao fitondrana zao ary ao anatin'izay daholo ny manazava ny toejavatra rehetra eto amin'ny firenena ka raha ihanina tsy antsony zao ny olana ahoana le fanovana ho ataontsika etsy andaniny ianao manao constitution république etsy akilany ianao a fomba fitondran'Andriamanjaka ny ataonao hatrany anatiny atokonao ary fanjakana atokona ataonao eto Madagasikara ny atoko manjaka amin'ny Madagasikara manjaka amin'ny raha-panjakana rehetra tsaronareo angamba le raha matoa député mahasa baikibaiky sy manome baiko sy tsindry politika an'le DREN tsy haiko tany farafangana angamba izy ny atoko no lasa mpanjaka eto ary le namorona an'le atoko no mpanjakan'ny mpanjaka eto satria na io atoko na ny Assemblée nationale dia nanaovany baikona mpanjaka teto araka izany olona no olana eto mahatonga ny firenena iletika anaty fantrana lalina tahaka izao raha ny fanazavana raha izao fitantanana ny firenena izao no mitohy tsy antenaina hohatra ny fanehoan-kevitra ny sy ny fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny firenena lasa tsy any amin'ny marary ny vahoaka no ataony mpitondra lahara-pahamehana ankehitriny fa izay rehetra hitany sy mampetipety azy sy ireo mpanaradiany antoko misy azy tetandrazana maro no namony haingy ho fitakina ny fahaleovantena ny fahafana ary ny ananana zom-pirenena malagasy isan'ny antony ahatsarovana ny andro ny 7 Martsa 1770 7 taona aty aoriana filotsy manana zom-pirenena malagasy no mety anatrika izany rahampitso Andro Rajoelina izay nisafidy ny zon'ny firenena nanjanaka ny Madagasikara no ny tombontsoa manokana tranga izay mifanohitra tanteraka amin'ny tolon'ireo titandrazana 7 taona lasa izay onona saina andro isan'ny manatantara eto amin'ny firenena ny 7 Martsa ahatsiarovana anomezam-boninahitra ireo mahery fo titandrazana lavy no ny fitakina ny fahaleovantena ny fahafahana ary ny anana ny malagasy zom-pirenena 7 taona rahampitso io fotoana manatantara io ary tsy ho tahaka ny mahazatra fa olona tsy manana zom-pirenena malagasy no isan'ny lohalarana amin'ny fanatrehana izany Andro Rajoelina izay mizaka ny zom-pirenena ny firenena nanjanaka ny Madagasikara ary tsy manana ny zom-pirenena malagasy tolona 770 nijoron'ireo ray aman-drenireo dia mba hiverena ny fahaleovantena ny Madagasikara ka mba hananantsika malagasy taranaka tateo aoriana izaka n'izany tena hoe zom-pirenena malagasy zany mipetraka eto amin'ny firenena malagasy androany zany ny mpitarika atsika na ny filoha-pirenena dia nanapa-kevitra haka ny zom-pirenena frantsay
noho ny fitsinjovan'ny zanany. Hitanareo fa zavatra roa mifanipaka mihitsy zany. Zany hoe ny razam-be atsika zany, ny zokontsika, ny tadiny zoam-pirenena malagasy ho an'ny zanany, fa izy ny tadiny zoam-pirenena frantsay ho an'ny zanany ihany koa. De anjarantsika ny mandinika. Anjarany tsirairay avy no mandinika hoe mendrika ny mbola anatrika ny zany fankalazana ny 7 mars zany ve izy a, de ho azo manokana nijery fitaratra ve izy alohan'ny ankalazana an'izany hoe tena amin'ny fony amin'ny madio tsara ve ny fony a, madio tsara ve ny eritreriny a amin'izany fihetsika izany. Zao kosa fihetsika feno fihatsaram-belatsia ary zay mahatonga nyity fireneny ity tsy mandroso a voafitaka hatrany amin'ny tena hoe fototra fisiny ny firenena malagasy mihitsy ny malagasy a, de zay any mahatonga atsika amin'izao zavatra misy amin'izao fotoana. Fanimbazimbana ny fiandrianam-pirenena no nataony Andry Rajoelina ary ny ray tsikombakomba tamin'izany ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana sy ny seni tamin'ny nanekena azy ho kandida filoham-pirenena. Tsy no ajaina ny lalàna fa amin'izao ho say anitsakitsaka ny fizin'ny malagasy anao tsinotsinona ny tantara ihany koa ve hoy ny teo anivony FMI malagasy. Zava-dehibe io resaka 29 mars io satria tamin'ny tolona rehetra natao teto Madagasikara tamin'io andro io no be indrindra ny malagasy no vonoina mitodika any amin'ny 29 mars daholo ny maso hoe ho savy i Andry Rajoelina andeha hoeny anefa izy tsy manana ny zoam-pirenena malagasy. Ianao tsy afaka hiteny hoe tsy mahay lalàna dia tokony fantatrao fa raha mangataka naturalisation anao dia very ny malagasy anao tokony fantatrao zany ianao filoham-pirenena efa filoham-pirenena tamin'izany ohatra ny manimbazimba ny olona novonoina notofirin'ny frantsay ka mitodika any daholo ny masontsika malagasy rehetrarehetra zao. Savy izy animbazimba ny fahatserovana ny martiran'ny Madagasikara. Zany hoe raha ianao zany tsy manana zoam-pirenena malagasy tsy tokony hitarika ny andron'ny 29 mars fahatserovana ny martira malagasy. Tokony ho sarotiny ho saro-piaro amin'ny tantarany ametraka ho zava-dehibe ny any anafondro ray aman-dreny noho ny fitiavan-tanindrazana ny isam-batan'olona sy ny herivelona isan-tokony hoy ny antoko monima ka tsy anaiky sy amela ny fanimbazimbana ny maha-malagasy. Ka ny 29 mars 47 anie tsy hoe rehefa tsy misy filoham-pirenena tsika dia tsy mankalaza ny 29 mars 47 fa na fikambanana io afaka mankalaza azy ka tsy hitako hoe inona no anakinantsika malagasy amin'ny filohantsika le voalazanao teo zay fankalazana ny 29 mars 47 anjaratsika indrindra fa ny tanora no manome asina an'izany fa tsy miandry ny fanjakana anome asina azy satria tolom-bahoaka angeny natao tamin'ny 29 mars 47 ary araky ny voalazako teo dia ohatrany sous-protectorat tsika zao mampatsiahy ihany zany ny tolona natao tamin'izany satria le mpitondra ankehitriny dia mampiditra atsika foana ao anatin'ny vahohony zany inona moa zany fanandevozana ny fiandrianam-pirenena malagasy zay. Tsy azo avela ho simbain'olona tsy manana sy tsy manaja ny soatoavana malagasy ny firenena ho ny teo anivony antoko malagasy miara-miainga fotoana izao anehoana ny fitiavany tanindrazana. Tsy voaja ny misoatoaviny zany satria efa nanapa-kevitra ny olona sasany aka zoam-pirenena hafa dia mazava ho azy ny soatoavina zany zoam-pirenena zany aloha zao no mety aminy fa tsy ny soatoavina maha-malagasy ao anatin'ny fampihenona sy ny fitsinjovana ary voateninazantsika ny hoe ny kely tsy mbo mamindro fa androany ny didiny besandry no ampisehoana sy ezahana ho apetraka eto amin'ity firenena ity izay atao amin'ny antoko malagasy miara-miainga tsy anaiky an'izany ary efa tsy nanaiky an'izany taloha dia tsy anaiky an'izany ankehitriny ihany koa ka tokony samy andiny tena daholo na olon-tsotra na manam-pahefana na manam-boninahitra na sivily na miaramila hoe ho aiza ty Madagasikara ty amin'ny toe-javatra misy ohatran'izao.
isan'ny ady sytolona nataondreo ray aman-dreny tamin'ny 7 ny ananana sistrany izy ireo ny zopirenena malagasy sy ny taranaka faramandimby iandrajoelona indray ankehitriny nanary izay zopirenena malagasy izay ka ny safidy ny aka zopirenena frantsay noho ny tombontsoa manokana ny fianarany zanany ka nanary zopirenena malagasy ny tolomandreo tia tanindrazana 7 taona lasa izay tranga izay mifanipaka tanteraka ka mahatonga ny mpanarabavao ametra-panotaninany aminy hoe hosay anatriky fotoam-pahatsiarovandreo mahery fo ny firenena rampitiove ilay olona nanary ny zopirenena malagasy ka ny safidy antsitrapo ny aka ny zon'ny firenena nanjanaka ny Madagasikara. Iverenantsika ny faneho-kevitra mahakasika izay fahatsiarovana ny 20 martsa izay ny ako ny rivodoza izay nafatesana olona ampolony sy ny vaovao maro samihafa fa andao aloha isany vetivety ao anatin'ny ireto dokam-barotra fohy eto. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 30 avril 2024. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus! Mira de ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Taverna somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isaorana hatrany ianao mbola manatraka hanovizantsika izay fampahalalam-baovao izay avy hatrany ara dia tsy tokony ho sahy hanatrika nisy anome voninahitra ny fahatsiarovana ny 20 martsa 7 tolom-panafahana namoizana aina malagasy maro nitaky ny fahaleovan-tenany Andry Rajoelina hoy ny cellule de crise diovy Madagasikara no izy nanary ny zopirenena maha-malagasy azy ka ny safidy ny zopirenena frantsay na ny zopirenena n'ireo mpanjanaka tokony andiny tena lalina hoy hatrany izy ireo malagasy maloana izao fa nitsakitsahana sy tsy fanomezakasina ny tanindrazana izao. Daniela Minarso. 7 taona taorian'ny tolom-panafahana 770 tsy mbola afaka ary mbola miaina tanteraka anatin'ny fanjanahantany amin'ny endriny maro i Madagasikara. Isany ahitana taratra izany ohatra ny fananana filoham-pirenena frantsay izay tsy manana zopirenena malagasy intsony. Tranga izay maneho taratra fa veromomoka ny tolona nataony ireo razambe ka tokony andiny tena lalina indrindra mandritra ny tsingelinandro natokana atsiarovana ireo ny tolona ho an'ny tanindrazana rahampitso izay tsy tokony hatrehan'ny mpitondra ankehitriny. Atreto zany dia tsy mbola misy fifonana ofisialy nataon'ny gouvernement frantsay tamin'izany acte ny 1947 zany raha ho antsika malagasy. Zay zany mahatonga atsika hoe tsy mbola vitrany zany fihavanana zany satria nanana ny maty maro tsika noho ny fitiavan-tanindrazana dia tsy mbola mivitrany zany dia mazava loatra fa tsy tokony hanatrika an'izany ny ataontsika hoe acteur principal ny famonoana ny mpiray tanindrazana ohatra ka ny 29 mars no resahana na izany na tsy zany nefany dia fantatsika hoe resahana eto foana le atao hoe reliquat amin'ny colonisation zany hoe ny farasisa amin'ny fanjanahantany amin'ny endriny rehetra eto Madagasikara dia mbola azo tsapaitanana ka zay farasisa amin'ny fanjanahantany zay no mahatonga atsika anisany mahatonga ny crise miverimberina. Rehefa miverimberina ny crise misy olana ao zany na olona na rafitra dia ho anay zany ny fotoam-pahatsiarovana toitony dia fotoana tena tokony anaovana fandiniana lalina. Araka izany ho sady koa anatrika fanamariana ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana namoizana aina malagasy io tokoa ve ny filoha frantsay izay mitondra ny firenena ankehitriny. Any aho mipetraka rehefa anontaniana satria izy mahafantatra fa izy efa nilaza ny mpabe maso raha teo koa fa ny safidy izy no ny haka ny zopirenena frantsay ary nahazo izany amin'ny mpamin'ny alalan'ny naturalisation dia any aminy mipetraka izy hoe mbola sa ve izy anao an'le fanamariana
any aminy mipetraka le fanontaniana izy ny be masahan'izay hoe izy de any aminy sy Andriamanitra sy ny ireo ho efa lasa korazana ireo no mipetrahany fanontaniana fany hoe zany iarahantsika malala ange fa fidehana teto maloto tsy madio de izy koa iaraha-napetraka ao teo fanontaniana raha za tsika eto Madagasikara dikan'izay eto misy ny atao hoe tsiny sy ny tody rehefa olona niala maha-malagasy azy ve zany hoe efa nitsitsika ny tenany fa tsy ho malagasy intsony ve mbola afaka manao an'le zavatra teneninao zay de za kosa miteny raha raha za teo am'toerany tsy masava za tsy masava izy ho an'ny rahampiso amin'ny 12 ratoandro nietsika fanateram-boninkazo eny Ambojatofo ho fahatsiarovana ireo martiora namono ainy no nitolona ho an'ny tanindrazana etsika iantsoa ny mpikambana eo anivon'ny cellule de crise diovy Madagasikara ny malagasy tia tanindrazana miainga eo andohana Analakely. Fa manameloka ny fikasan-dratsy anesitra ny filoha Kristiny Razanamahasoa eo amin'ny toerana mahafilohan'ny anteny miara-pirenena azy intsony ny fikambanan'ireo mponina sy ny tantsaha amin'ny distrika Ambatofinandrahana raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany fa nimbazimbanana izy ho manakasinyireo mponina ho izy ireo ny fanesorana ity farany amin'ny mahasolombavambahoaka ny Ambatofinandrahana azy ireto farany izay hianana mafy fa miara-dia hatrany amin'ny filohan'ny anteny miara-pirenena izay samy laza fa marary ny mponina amin'izao fotoana izao. Eto zay dia manao izao fanambarana izao noho ny fikasana ho fanalana Andriamatora Razanamahasoa Kristina filohan'ny anteny miara-pirenena sady solombavambahoaka no fidin'ny vahoaka Ambatofinandrahana tsy solombavambahoaka intsony noho ny filazan'ny zava-misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena dia toherinay amin'ny herinay manontolo izany fikasan-dratsy tsy mahasoa ny firenena izany ka sainy ataony tsy tia raisinay vahoaka Ambato ho fanimbazimbana ny zoa makasinay ny ho fanalana azy amin'ny mahasolombavambahoaka anay azy malahelo zahay vahoaka Ambatofinandrahana satria izao alakamisy masina manakaiky ny pasaka zao nitondrana ny reninay Razanamahasoa Kristina halaim-baraka eo anivon'ny fitsarana avo izao ve no valiny 270 faingo 420 isanjato no menany vahoaka ny fitondrana izao koa misitona ny sainy tompon'andraikitra izahay mampalahelo anay tokoa indrindra izahay vehivavy tahaka anay io solombavambahoaka ny Ambatofinandrahana io solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Ambatofinandrahana ary filohan'ny anteny miara-pirenena ka rehefa mahasanjoro ny vehivavy dia izany ve no atao azy izany ve no mendrika atolotra azy malahelo tompoko izahay ao amin'ny distrika Ambatofinandrahana amin'ny nanaovana ny solombavambahoaka anay say vehivavy hoatran'izao izany ve ny valisoa omena azy amin'ny ezaka mafy ny tehezany ny vahoaka ny Ambatofinandrahana ka nahatonga ny ray ny valim-pifidianana reny niakatra avo dia avo. Mifandraika amin'izay ihany dia sarom-piaro amin'ny fanaovana tsinotsinona ny filohan'ny anteny miara-pirenena sady zanaky ny faritany fianaran-tsoa ireo ray aman-dreny any an-toerana ka ny famory sy nanao fanambarana iombonana tamin'ity androany ity atao fianaran-tsoa. Nitsangana ary nasika ny ray aman-dreny teto fianaran-tsoa raha naneho hevitra mahakasika ny antsoanjay atao amin'ny Ramatoa Razanamahasoa Kristina tsy nijerena friana fiaviana ary sarangan'olona izao fiaonana tandroany izao fa fiarovana kosa ny ray aman-dreny iombonana ity izay zanaky fianaran-tsoa raha teo nisy ary ny fanambarana izay nataon'izy ireo manoloana izao zava-misy izao fanambarana eo anatrany zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao nianjo zay atao amin'ny filohan'ny Assemblée nationale Razanamahasoa Kristina izay zanaky ny faritany fianaran-tsoa ray aman-dreny vahoaka malagasy nikirotana ny fizotran-draharam-pirenena ny hamahantra hatrany vahoaka manjavozavo ny taranaka hanika very fanahy mbola velona ny vahoaka manontolo toy ny valala voatango
ny milazany marina tapenambava anaovana tenikifa lehibe tsy misy itsony ny fahafahamaneo hevitra didijadona no iainana ary fisamborana no setrika manapofo an'izany ny fitorena napetraky ny IRD any amin'ny fitsaranavo momba lala-panorenana mikasika ny filohan'ny teny era-pirenena maro ireo tsy fanarahan-dalàna nisy teto amin'ny firenena ary mbola mitohy hatramin'izao afa baraka tanteraka eo mason'izao tontolo izao ny firenena malagasy noho ny tsy fahareovatena ny fitsarana ary tokony situna lesona amin'ny zava-niseho tany Senegal mangataka ny fitsarana momba lala-panorenana izahay mba hijoro ary hitsara araka ny lalàna marina mangataka ny fahefa-mahefa mba tena hiaro sy hikatsaka hatrany ny tombotsoam-bahoaka ary tandro ny fiandianam-pirenena tena izy aoka izay ny hazalambo ny zanaky fianaran-tsoa mangataka nareo amin'ny tafika mba hijoro ho tena tandroka ary mivozona ary tena ho an'nytanindrazana tsy mitombona izao fitoriana izao raha ny lalam-pandrenana no jerena ny voakasika eny andininy faroa amin'ny fitopolo amin'ny lalam-pandrenana zany a dia solombavam-boaka tsotra ho anatin'ny vondrona na nytoko politika misy azy ny filoana teny mera-pirenena ry Zanamasoa Kristina zany araky rehefa fantatsika rehetrarehetra fa efa ny esorona tsy ho mpitiavana ao anatin'ilay antoko izy efa filoana teny mera-pirenena izy na ho anatin'ny antoko izy na tsy ao anatin'ny antoko io dia tsy voakasika ihany koa satria filohan'ny solombavam-boaka rehetrarehetra izy zany ny andininy fahafolo amin'ny lalam-panorenana dia mametraka mazava tsara ny atao hoe liberté de conscience dikan'izay zany a tena tsy voakasika mihitsy izy amin'ny filazana fa mandika lalam-panorenana ny teny izay nataony oka mba hatsaharo io fankalana fandraisana ny olona tsy mitovy fihevitra politika aminao a dia raisinao fahavalo io tena everina fa fomba fanaovana politika tsy mety ka dia miteny zany zanaky ny faritany fianaran-tsoa zao a no hoe oka ho ajaina io ray aman-dreny iombonantsika io fa tsy nandika lalàna izy maro ireo ray aman-dreny no namaly ny antso na dia azo lazaina fa tampoka ihany aza izao fiaonana izao saika ireo ray aman-dreny avy any amin'ny faritra dimy mandrafitra ny faritan'ny fianaran-tsoa ireto nitsangana ireto makasika izao antson'izay atao amin'ny ray aman-dreny iombonana izao raha-panina fa tsy misy fanantenana amin'ny vokatra azo amin'ny fanendrena ireo mpiasam-panjakana samihafa nandritra ny filan-kevitry ny ministra raha ny fanazavan'ny mpandalina raharam-pirenena Rakotosan Dany manjaka ny centralisation amin'ny fitondrana amin'izao fotoana raha ny nambarany ary mbola baraingo raha toka anova zavatra ny fanendrena ireo olona ireo fitsinokoloina voatendry nandritra ny filan-kevitry ny ministra omaly ny tareparitry ny fampiofanana teknika sy fampiofanana arakasy tao amena be tsy iza zany fa nytalehiparitry ny serasera sy ny kolotsaina tao mena be ihany izay voatendry anatin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 20 jona 2024 ny teo ihany araka izany no mivadibadika iandraikitra asa samihafa izay iandraindraina ny fampandrosoana ny firenena raha nambarany mpandinika raharam-pirenena manoloana ny tranga tahaka izao tsy misy ny fanantenana mivokatra azo amin'izao fomba fanendrina mpiasam-panjakana izao mbola barangy ihany koa ny vokatra aoriny raha za manokana angamba aloha ohatra tsy dia manantena loatra hoe inona moa ny vokatra ho azo satria ny zava-misy eny be loatra le resaka centralisation atao ny fitondram-panjakana ary maro ireo olona nomination hitantsika angamba fa atao anatin'ny conseil de gouvernement tsy fantatra hoe fanovana an'ireny olona be tabe ireny ve anova zavatra eto amin'ny firenena sa miandry ny résultat tsika angambany ary tsy fantatro fanantenana ozy izy l'espoir fait vivre ozy izy moa fomba fiteniny vahiny zay ankoatra izany noraisin'ny filohan'ny repoblika ny didim-panjakana izay manindry any Andriamanoisoa Gérard ho sekretera-panjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika sy ny tanàna vaovao taratra ny zava-misy izay ataon'ny filoham-pirenena io iatrany no ataon'ny ministra raha ny fanazavana anton'ny fomba fandraisana fanapa-kevitra ankehitriny andrasana araka izany vokatra mivantana izay fanapa-kevitra izay amin'ireo malagasy zavatra hitantsika nge zany ozy izy fiteniny vahiny hoe l'exemple il vient d'en haut angambany zavatra nataon'ny fitondram-panjakana zany ny filoham-pirenena natao tany amin'ny
ministre za minahiditsika reny amin'izao fotoan'izao moa zany ministre indray manao zay toetra zay any amin'ny équipe technique any any eo koa moa matetika misy eo moa zavatra misy hoe misy cumul de fonction ao anananao a tsy fantatra hoe fahatarana nomination ve sa ady olona amin'le compétence an'izy a zareo ministre nanao le nomination angamba ny tsara antanina zay resaka zay fa hoannay vahoaka malagasy a tsisy afa-tsy ny vokatsoa mety ho azonay amin'izany nomination rehetrarehetra zany satria raha ny zava-misy aloha amin'izao fotoan'izao a dia raha malala ny fangirifirina na eo amin'ny resaka vidin-javatra zany na eo amin'ny resaka vidin'entana zany na eo amin'ny resaka sécurité. Mampametra-panotanteraka izany hoe tsy misy ve ny fijerena traikefa amin'ireo olona tendrena hanao asa isam-paritra nanjary kisarisarina fizarana seza no hitana ny raharaham-pirenena aza no resahana dranga izay samy mahatonga ny fahantrana lalina amin'izao fotoana. Nanolotra fampitaovana sy kojakoja-piterahana ho an'ireo reny sy ny zaza ary ireo marary tao amin'ny hôpitaly tsy miankina iray tao Antsirabe ny orinasa Star ny alarobia 7 ny volana Martsa 2024 lasa teo tanjon'ity orinasa ity ny fitsinjovana ny fahasalaman'ireo reny sy ny zaza izay tafiditra ao anatin'ny drafitra fiahiana ara-tsosialy ny orinasa raha nambarana ireo tompon'andraikitra Andrinirina Nandria Miarso Kolo Antsirabe. Amin'izao ankatoko ny fankalazana ny fetin'ny Pasika izao dia nanatanteraka hetsika ara-tsosialy teto amin'ny tanàna Antsirabe ny orinasa Star. Anisan'izany ny fanolorana fitaovana kojakoja-piterahana ho an'ireny sy ny zaza ary koa fitaovana concentrateur d'oxygène ho an'ity hôpitaly tsy miankina iray eto Antsirabe ity. Tanjon'ny orinasa Star ny fitsinjovana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza izay tafiditra ao anatin'ny ilay antsoina hoe RSE eo anivon'ity orinasa ity. Izy io dia hetsika izanay atao hanohanana ny hôpitaly toy ny Ave Maria sa noho ny antony manokana hoe efa nisy ny fiarah-miasa ny taonany maro dia tsy mitsahatra ny mivoatra ihany koa ny karazana mety hoe aretina dia mila mifanaraka amin'izay ny zavatra atolotra ny hôpitaly. Zao tsika ato anatina vanim-potoana izay tena anisan'ny mampiroborobo be ny resaka kohaka dia tonga ny orinasa Star zany manome an'izao concentrateur d'oxygène zao any clinique Ave Maria. Koatran'izay ihany koa tsy hainy tsy hijeran'ireo marary izay aty amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana andalovana izao dia miezaka ihany koa izay mamantsy an'izy ireny eo ny fanampianany ireny izay vao avy niteraka amin'ny alalan'ny fanomezana ny kit de naissance. Mbola itoy amin'ny sabotsy 7 ny volana Martsa 2024 sy 2025 avy izao amin'ny alalan'ny hetsika fikajiana sy fiarovana ny tontolo iainana ity hetsika ara-tsosialy izay ataon'ny orinasa Star eto amin'ny tanàna Antsirabe ity. Asika ny ako n'ilay rivodoza agamany kosa indray dia misy 12 ireo namono endy olona 3 naratra mafy ary mahatratra 13 sy 924 ny ireo trabona amin'izao fotoana raha ny tatitra vonjamaika izay navoaka ny BNGRC androany tamin'ny 3 ora latsaka fatra misy 3 ny any Anosy Atsimo-Atsinanana sy Atsinanana no ahitana ireo trabona betsaka indrindra raha ny tatitra hatrany taorian'ny fandalovany rivodoza agamany. Misa 13 sy 924 alina ireo trabona manerana ny nosy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza agamany araka ny tatitra anteonivon'ny BNGRC androany tamin'ny 2 ora sy 17 minitra tokantrano manodidina ny 770 sy 705 ireo tsy maintsy nafindra monina. Misy 12 ireo namono ihany vokatry izany iray tao Mananara Nord, telo Maroantsetra, iray tao Tomasina faharoa, iray tao Vavatenina, iray Ambilobe, roa avy any Asambava ary telo hafa avy any Voamara. Tao anatin'ny toerana 20 misy 520 sy 500 sy 7 sy iray alina ireo tsy maintsy nafindra monina. Misy 9 ireo efitra ny fianarana potika tanteraka ary 27 sy 13 ireo tambary-potika. Faritra miisa 3 Ianalanjorofo, Diana ary Sava no voakasika betsaka amin'ny rivodoza raha ny tatitra io hatrany. Ankoatr'izany misy 3 ireo naratra mafy taorian'ny fandalovan'ny gamane. Efa ny ireny taremarika ireny raha ny tatitra farany avy eo anivon'ny BNGRC tamin'ny fitora sy sasany teo dia tafakatra 410 ireo namono endy ary ny tombo 7 sy 300 sy 803 alina ireo trabona tamin'izay rivodoza gamane izay ho tanterana eto ihany ny fivoarana izay chiffre izay fa lafim-baovao hafa dia anisan'ireo lasibatra amina famakina fiara sy ny sito mahery ireo mpiantsehatra ho
mpiantsena ao bazary Mahabibo Mahajanga tatoato betsaka no efa lasibatra ka anairin'ireo mpivarotra ny tompony andraikitra ao an-toerana izany mba hanamafisana ny fanaraha-maso sy ny fitandrona ny filaminana fotoam-pialatsasatra ny pasika toy izao izay mahabetsaka vahiny ihany koa no mampirongatra ny asan'ireo jolahy ka mila malina trano ny tsirairay indrindra ireo mpiantsena. Anja Robert, Mahajanga. Miamrongatra ny sintomahery sy ny famakina fiara ny ireo mpiantsena ao bazary Mahabibo eto Mahajanga tatoato betsaka ireo efa lasibatra ka mampitaraina ireo mpivarotra ny zava-misy. Tena mirongatra dia tena mirongatra kotoa ny tsy fandriam-pahalemana zany eto Mahabibo amin'izao satria manao ny ataony ny mpangaro paosy ny mpanendaka fiara tena mihetsi milamina satria tato anatin'ny herinandro dia nisy seho vitsivitsy zao tamin'ny herinandro any nisy hoe mpiantsena zany avy ata bazary dia nivoaka kely mifaritry ny bazary mba hividy voankazo tao ivelany tao dia tazany zareo mpanendaka zany efa narano masaotra ty antsena ty dia anatin'iny namoaka vola iny no nanaovany zareo sintomahery lasa ny vola tokony entina hiantsena any vo tamin'ny alatsinainy teo koa alatsinainy sa talata izay nisy nanendaka fiara teto amin'ny devan bazary Mahabibo. Tsy olona lavitra fa ireo tsy anasa mivelona amin'ny alatra araiky izany no tsy mampandry fahalemana ao bazary Mahabibo raha ny fanazavana hatrany. Rehefa tena ataony fandiniana dia reto ankizy mpangataka tamin'ny bazary Mahabibo reto reo zany lasa manao fiofanana amin'ny asa ratsy eto an-tsena Mahabibo satria zavatra fantatra endrika anery zareo e. Mpangataka taloha lasa manendaka amin'izao fotoana raha ataony sakisangy zary tena hoe za zay dia hoe lasa ohatra sanatria tany ketran'ny fanaovana asa ratsy zany eto bazary Mahabibo fa manampitrotraka an'izay ny tsy fisina asa na tokony hena aza le tsy fandriam-pahalemana dia lasa tena miroborobo be fa mifahatelo manarak'izay ny zavatra ho tenaina zany dia mba mangataka re miangavy ny tompony andraikitra eto amin'ny tanàna na ny eo anivon'ny jirama na ny eo anivon'ny polisy pirenena misy ihany ny polisy mandalondalo eto fa rehefa tena tao fandinihana tsy ampy. Fotoana katoky ny fety toy izao izay mahabetsaka ireo mpiantsena no tena mampirongatra ny sintomahery sy ny famakina fiara eo bazary Mahabibo sy ny manodidina ka aleo mitandrina aza sina entana tavela ao anaty fiara na hidina secret aza ny varavarana fa efa manana fomba matianina famakina fiara ireo jolahy. Tokony ho amafisina ihany koa ny fanaraha-maso ataon'ireo mpitandro ny filaminana satria tsy tahotra tsy henatra ireo mpangalatra manao ny sintomahery sy ny famakina fiara nefa dia eo ampita ny bureau ny polisy pirenena sy bureau ny polisy munisipaly no misy ny tsena ny Mahabibo. Araka ny vaovao voareto am-pelantanana izao alina izao dia namoaka didy avy hatrany ny teo anivon'ny HSM mikasika ny fangatan'ireo solombavambahoaka teo anivon'ny IRD makasika ny fanesorana ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamaso izay nabe resaka teo dia nanaiky zany ny teo anivon'ny HSC fa miala amin'ny mahasolombavambahoaka azy ny Ramatoa Christine Razanamaso fa ihany koa isan'ireo nametraka fangatahana tena anivon'ny HCC makasika ny anesorana ny lolo Madagasikara na ny filohan'ny anteny mirandoolona teo aloha Razana Fimahefa ery manana ihany koa ireo vovonan'ny ERD ireo dia nivoaka ny didy fa ekena avokoa ireo fangatahana ireo ka miala amin'ny toerana izany ny solombavambahoaka ny Madagasikara Christine Razanamaso sy ny lolo Madagasikara ery manana Raza Fimahefa hotaterina eto amin'ny fampahalalam-baovao Ragnam-Pitso ny antsipiri ny makasika izay fa amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia 420 faingo 20 isanjato ny vato azo ny Basiru Faye vao fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Senegal izay totosany alady lasa teo araka ny taremarika ofisialy voalohany nivoaka androany ny laza sy ny anao izay hoafany ho an'ity firenena Senegal ity ny teratany ny tenany na tsy mbola nisitraka izany fa efana izany azy fanampanazavana amin'ny sary France 24.
mitarika amin'ny isa 7 faingovalo isanjato i Basir Rofay kandida avy amin'ny fanoherana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena tany Senegal ny alahady teo raha toka 5 faingovalo isanjato ny an'ny kandida avy amin'ny fitondrana Amadou Ba araka ny taremarika vonjy-maika ofisialy avy amin'ny voamera misana ny fifidianana any an-toerana Androany mbola andrasana ny fankantoavana io taremarika io avy amin'ny filan-kevitry ny lalam-panorinana na izany efa miazakazaka ny fanomanana ny fianiana ny filoha vaovao Senegal izay vinavinaina ho tontosaina ny 2 aprily izao daty izay manondro ny fahataperany fotoam-piasany ny fitondrany ny filoha Macky Sall. Mifanatra indray tomboky lasy tomboky vavy ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity isorana fenanao nanjo izany hatramin'ny farany ny ekipa-ny fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV dia manome fotoananao indray ho amin'ny rahampitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.